Ankoatra ny mosary dia mbola namela takaitra ho an'ny toliary voalohany sy toliary faharoa ny Rivotoza Fondy. Olona trany amin'ny iray alina no mbola traboina manerana ny komina 3 any Antoerana. Fanazavana avy hatrany. Betsaka tokoa ny traboina tamin'ireny misy kilo ny Fondy izay nandalo regny ary mbola nampiny regny le erikandro amin'ny toetrandro ratsy. Nisy ny raporo izay nasainay solombavam-bahoaka sy ny chef district nampanaovina an'ireo ben'ny tanàna sy ny chef kontany manerana ny kominy. Ary zava-misy anefa nisy ny ben'ny tanàna izay nahavita ny raporo ara-dalàna ary ara-potoana. Ary ny tena mampalahelo misy koa ny ben'ny tanàna izay tsy nahavita raporo ara-potoana. Ny vokatry izany zavatra izany efa tonga zany ny antso natao tany amin'ny BNJC dia tonga tany BNJC nitondra izay fanampina rehetra izay netindreo. Dia izay raporo tonga aloha zany no tonga dia avy hatrany no vonjena amin'ny fanampina izay tonga satria tsy inona le izy miankina amin'le isany le traboina any amin'ny toerana tsirairay. Ka noho izany zavatra izany dia mbola betsaka koa ny kominy izay mbola taoriany izay raporo taty afara no voarain'ny chef district. Ka izany zavatra izany no mahatonga anay mba miteny sady mba miresaka manao antsoavo amin'ny fanjakana Foibe amin'ireo izay traboina mbola sisa tavela miandry ny anjarany avy amin'ny BNJC izay zany.